Miarabanao mankasitraka anao ihany koa amin'ny fanarahana ny fandaharana sy ny onjam-peo MBS ny fandaharana dinika no miantrano aminao amin'izao ora izao. Andriamatoa Rivo Rakotovao no vahintsika androany miarabanao tompoko tonga soa ato anatin'ny fandaharana dinika. Miarabany Germain ary miarabany ny mpanaraka ny MBS amin'ity fandaharana dinika ity. Misaotra fanasanareo misaotra amin'ny fatoavanareo aty tokatrano. Andriamatoa Rivo Rakotovao tsy zoviana amin'ny maro fa saingy fampatsahivana kely fotsiny ity ataoko ity izy moa dia filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha efa filohampanjakana ihany koa tamin'ny taona 2024 ary efa nitazona andraikitra ho minisitra teto amin'ny tany sy ny firenena. Andriamatoa Rivo Rakotovao somary nagagany maro sy natalanjona ihany satria taorian'ny fifamindra-pahefana teo aminareo dia somary nangingina Andriamatoa Rivo Rakotovao mba azo ampahafantarana fohifohy ve hoe inona ny tena dikan'izay fahanginana izay inona ihany koa ny tao ambadika izay fahanginana izay. Misaotra fanontaniana ary fotoanany tokoa ny amarina kely an'izay satria maro ny olona hoe fahaiza lasaiza asa nandositra ve matahotra ve ho fanajana aloha ny voalohany ary zany dia ataoko hoe fitondran-tena izay nampisehon'ny filoha Rajaonarimampianina ary ataoko hoe nitazon'ny antoko HVM mihitsy zany rehefa vavy nitondra izahay amin'izay toerana misy anay dia navela aloha aminay zany aminay HVM ary nampiseho an'izany voalohany volazako teo dia filoha Rajaonarimampianina hoe alao aloha le olona misolo ny tena ny toerana fomba fitondrany hitondra tsisy zavatra ho tenenina. Marina koa nefa ambonin'izay zany dia namanokana moa zany fa dia manontany nareo dia mbola zay misy ny tsy fahasalamana dia janona kely mihitsy aloha zany mba nakaina kely ary misaotra nareo zao ny anisan'ny voalohany raha hoe ny ataoko hoe ny afahana miresadresaka amin'ny rahapirenena fa zay ny antony fiainana politika dia mitohy ao anatin'izay fiainana politika zay satria janona ao anatin'izay atoko HVM zay. Voalohany volana mars androany zao tokoa vao hoe verina ao anatin'ny resaka hoe fanehon-kevitra indray Andriamatoa Rivo Rakotovao mafapana ny toedraram-pirenena miazakazaka ny raharaham-pirenena Andriamatoa Rivo Rakotovao isan'izany zao ny fitokonana hetsi-tseroa krizy ny fiainam-bahoaka eo amin'ny lafiny sosialy mba azo azavaina fohifohy ve hoe inona ny mety miteraka an'izay resaka hoe krizy mitranga eto amin'ny firenentsika izay. Efa tamin'ny mbola tsy nisy akory ny Covid ary zany dia takina foana amin'izay mpitondra rehetrarehetra fa tsy hoe zao fitondrana zao ihany satria isika no efa nanao an'izany fomba fitondrana rehefa nianina ny filoham-pirenena mikabary izay mikabary mpitondra dia milaza fa hitondra ao anatin'ny mangarara fanarahan-dalàna ary tsy jery afa tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena ary ny tombontsoa maro anisa averina mandeha tsisy mpitondra mihitsy tsy nanao an'izany teny zany zay ny takin'ny mpanohitra zay ny takin'ny fiarahamonina na tamin'izay nitondra dia takin'ny mpanohitra zany zay nitondra tany alohanay dia takina foana zany fa tsy zao akory zany ny takina ny fomba mahaliana azy amin'ny asa fomba mahaliana azy amin'ny teny zay tena zava-misy zay ny mety tsy tovizana. Rehefa manam-panantena volana ianao dia miandry volana ny olona raha masamy teny zava-misy ianao hoe zao aloha ny ananantsika ary noho le ananantsika io dia reto ny laharam-pahamehana programa asa-panjakana io ny filoham-pirenena lany io tonga lay Covid zay tsy nieritreretina mihitsy tamin'ny taona 2024 fa eritaona lasa ohatr'izao nanomboka ny ainan'izany dia hoe ahoana ny fomba ho ataon'ny fanjakana zany satria zay le nitakina eto amin'ny antenimieran-dolona hoe mitandremy isika mpitondra satria tao anatin'izay tamin'izany fa tsy maintsy mangiry firy amin'ny io ny vahoaka very asa ny vahoaka fatratsika efa teo tsy tamin'ny 2024 akory tsika vao nahatra mety mbola antany ihany nareo rehefa aveo momba an'iny fa lay kapobeny fotsiny zany hoe tsy anana fomba maneritreretra sy fihetsika hafa ny vahoaka eo amin'ny lohany io arety mandoza zay enony sy tazany era zao tontolo zao zay mahazo eto amin'ny firenentsika mety ametsiny izy mety hitady fanampiana hitodika ho aiza ary izy hitodika ho any fanjakana izy
tsy afaka hitodika any amin'ireo mpamatsy vola izy satria ny fanjakana no meniny zay mpamatsy volantsika men'ny fanampiana na fampitrosana dia ny andry amin'izay izy ahoana ny fitantanan'ny fanjakana an'izany izy tsy malala zay fanarahana sy ny sisany ataoko ny folo isan-jaton'ny vahoaka malagasy dia zay mpanao politika no mitady ny atsipiriany fa ny azy ny fiainany andavanandro tiany hovaliana zay no eritreretiko hoe za tsy teny tonga ho azy le krizy fa mety misy fomba ihany koa afaka namaliana an'izany. Manodidina an'izay indrindra mantsy hoe ny arahantsika neta zao tatoato sesilany ny faneo-kevitra mitranga ietseroa indrindra fa eny anivon'ny anjery manontolo ohatran'ny zary lasa hoe zavatra hafa no avalin'ny fanjakana manao izy ohatra hoe mpitandro filaminana tifitra ny zavamisy nefa borsa ao anatin'ny efa-bolana no takiny ireo fanjakana atao andaminy ny azy zay dia am'teny mahitsy mila zako an'izay fanjakana tsy atao iady amin'ny vahoaka akory ary ny rehetrarehetra dia natao anaran-dalàna hatramin'ny fanjakana na hatramin'ny mpitandro filaminana ary dia tsy maintsy manara-dalàna na inona misy fepetra tsy maintsy mety asa tsy mitovy fa ny fanjakana tsy atao iady amin'ny vahoaka mitaky ny mpianatra mitaky ny sehatra asa maro samihafa dia za dia mitodika any amin'ny teti-bola vola tsy inona ny resahany maheno aho zao mpianatra fotsiny resahako hoe efa borsa tamin'ny heritaona ny apahany novembre sy décembre nga izy zany fahinoko azy le efa bolana efa tapitra ny eny budgétaire 2020 za zany tsy hijery akory hoe finance ministère de l'enseignement supérieur ny agent comptable fanjakana daholo zany fandaminana asa amin'ny fanjakana zany tapitra ny taona 2024 nakaiza ary zany lay nakaiza na ninona ny tsy naloha tsy nanambola ve fanjakana misy fitantanana tsy mahomby ve aho sa navily any amin'ny hafa zay tsy azo atao tsy azo atao zany amin'ny exécution budgétaire raha tsy misy zavatra samihafa takinazonareo tao amin'ny Sénat ka miteny Sénat moa no Sénat tsy inona miteny fotsiny izy fa anao grève nga zay sa dia anao inona zay fa raha ohatra tsy nisy inscription budgétaire le izy dia inona moa zany no atao fa tsy ao anatin'ny vinavina fanjakana nefa charge obligatoire any reny samy mpianatra miteny zao ny paramède hoe ny zany natao réquisition izy izy le andamin'ny TNQ sa gasy tao anatin'ny ny lalàna ny feny volam-panjakana zany ary io indrindra mantsy isa manahirana io satria rehefa kitikitianao io tsy any amin'ny exécution ty alefatinay aloha ty tazoninay ataonay fiandry atao an'izao dia lasa fomba mampanao nefa tsy manara-dalàna zany za dia manamafy an'izay foana zay ve no nitranga tenena ary fanjakana manomboka za manomboka ny eny dia hoe efa lasa ny université izy fa tsy nalohany zareo fanjakana daholo zany tsisy afaka hifanilika fotsiny fanjakana hoe iranona sy ranona sy ranona io mety ho zany ve ankehitriny mahatonga ny ohatrany hoe any amin'ny présidence daholo zavatra rehetrarehetra fa tsy mahatoky intsony na toka tsy mahatoky fa tsy mahavita ve tsy manana olona ve ny ministère amin'izany ahafahana mamahan'izany olona zany satria zay ny asany borsa ny ankizy ministère borsa mpianatra fa tsy ny ankizy akory reo fa tanora efa tanora reo ministère finance sy ministère de l'enseignement supérieur zany aloha reo hiteny maninaka ireo tsy miteny tsy mivolana efa miteny moa ny sasany fa mitsabaka ny sasany dia tsy manina fa amiko fanjakana fandaminana za zany maheno an'le hoe président université sy ny sisy io vory fanjakana ataovy mbola tapatra dia mivorinareo dia lazao zay ny miteny Sénat ianao nga reo azonao atao ohatrany hoe nalaina hoe volanareo fa le farainy atsimo zay moa dia efa niteny foana hoe tsy ara-dalàna ne zany azo miteny an'izany anao miteny Sénat fa mialatsiny tsy miteny mpitondra Sénat zao tsy miankina amin'ny akory angambo zany manaka androany remboursement médical hatramin'ny volana ao tamin'ny heritaona tsy voaloha nefa droit zoan'ilay olona mpiasa sy ny sénateur niala tao ny karaman'ireo sénateur sy ny kabinetra rehetrarehetra mois de janvier satria hatramin'ny 5 janvier teo ny farany tsy mbola 1er mars androany mbola tsy hita tsisy ny hofatran'ny olona nanana zoany zany ohatran'ireny bureau permanent ny Sénat ireny tamin'ny heritaona ny resahako tsy miresaka janvier akory ary zay efa anatin'ny inscription budgétaire teny an'ilay mpianatra mantsy ianao
tsisy voaloha eny zay tsy torabato na sanatria andeha anao grevy am'izany fa mampiseho zany hoe fa ahoana kay le fitantanany zay neny de davana an'io de ozy aho hoe marana zay ngamba ozy aho hoe efa roa taona zay no mitady an'izany hoe transparence budgétaire manahoana ny exécution budgétaire manahoana ny maninona no eny an-dalandalana eny no miova le izy fa tsy anatin'ny fomba ara-dalàna manao loi de finance rectificative ianao apetraka ao le izy de tsy avoakanao rehefa aveo le volany amin'any io fijeriko azy mitranga any amin'ny mpianatra io mitranga any amin'ny paramedy mitranga any amin'ny bourse ny ankizy interne any amin'ny médecine asa mety mitrangako any amin'ireo sehatra asa zay naparantenaina fa omena ataoko hoe tsy tambony fa omena vonjy aina reo very asa amindreo nanaovana déclaration le zany ary na eno isika fanjara fanjakana neny no miresaka an'izany hoe misy apahambolana amendreo mpamatsy voly reo mba anapina an'ireo olona very asa reo ahoana fomba nanapina azy firy zao mivita mety tsy ho vita daholy tokony valinana zany zay lazaiko hoe ny fanjakana ny asany mamaly an'izay tenen'ny olona fa tsy ady vava fotsiny amin'ny mpanohitra koa ianareo mantsy tao anatin'ny Sénat tamin'ireo fotoana ireny miresaka foana ny resaka transparence io hatramin'izay ve nefa tsikatra reo hoe tsy misy fangaraharaana tafapita any amin'ny vahoaka manoloana ny zava-misy indrindra fa eo amin'ny resaka fitantanam-bola satria raha tsy aivina zao vao tamin'ny roa herinandro lasa angamba zay ny FMI no nitaky an'izay resaka mangarahara tamin'ny Covid-19 zay mety inona no impact an'izay zavatra zay zany amin'ny fiainam-bahoaka de tonga amin'izany le izy isika moa manana nio ataoko hoe zay ve ny mahazatra ary zay manaitra kokoa rehefa ny havatsika avy any andilam-bato no manapotsitra n'ilay zavatra tsy mety eo amin'ny lafiny fitantanana zay tsika vao samy mitaitra dolo tsika ho ny rehetrarehetra raha zay manokana efa oviana vao nanomboka loi de finance rectificative 2019 ne de efa tamin'ny taona sivy amby folo sy arivo de efa niteny an'io hoe atahoana rery ny amin'isy treto vola be milimiara d'ariary tazononareo atao fiandry provision ozy ampiasaina amin'inony reo atahoana reo tsy nazo ombaliny loatra atahoana le fonds souverain aiza nalana amin'ny feandreo tsy nazahoana ombaliny tonga ny loi de finance initiale 2020 mbola io misy provision ndray nefa tsy betsaka lay vola tsy ho voaloha ary tokony ataoko ohatra zany le karama zany anie tsy azo anaovana taux de régulation ary anao an'izany de ataovy daholy ary ny rehetrarehetra any ko mantsy any amin'ilay le olona efa anatin'ny fahaseranana ao anatin'ny mangidy de rehefa mahatsapy izy fotrany tsy mitovy zany fomba fitanana zany zay moa tamin'izay Sénat anindra moa zay fa de manao déclaration zay de mitendry zay hoe mba tsy mety zao fa zay tsy nakeny amin'ny arabe mihitsy akory fa de hita maso mibaribary zao hoe tsy mitovy le fitantanana na de ao anatin'ny samy toko miaritry ny mafy ary de hitanao fa ohatrany misy tany avo sy iva ihany eo amin'ny fomba fitantanana ka raha zay kosa aloha de mahatonga crise sociale zany na inona na fiarahamonina kely zany na anatina quartier zany na ao anatina fivondronana zany na anatina région zany rehefa mibaribary loatra mibaribary ao anatin'ny fitantanana indrindra fa ao anatin'ny tsy fahombiazana ny olona anatin'ny aretina ny olona de sahirana izy amara-pananako an'izay resaka crise zay angamba président mahakasika an'ilay zavanitranga tany toliara farany teo iny rahantsika nahita fa nisy fandrobana zany nitranga tany antoerany mety inona zany ny zavatra mety hitranga atsoatsy raha sanatrika tsy misy famahana sy fandraisana ndraikitra ataon'ny fanjakana manoloana ny zavanitranga eto amintsika zao efa betsaka ny ainatsika eto amin'ny firenena amin'le hoe fandrobana sy ny sisy zany tsy tokony isy zany ary andrara ndraikitra ny fanjakana ny mandamina an'izany za tsy teny hoe tsy za de masamy tsy mety zany tsy tsara zany ho an'ny tanindrazantsika malahelo le olona potehinao ao ny magasin mety niarinina andritry ny 20-30 taona iny nanangana kiosika kely nivarotany na manana izy na tsy manana izy fa fiarina iny ny potehinao fa nitranga teto amin'ny firenena zany na inona mety fadisoa ny ara-valymanana tamin'ny fitantanany na inona fa tsy hiditra amin'izay za de tsy amerary ny olona hoe mipotehina ny arenany ara-valymanana
manimba firenena zany ary mahatonga lonilony zany eto amin'ny tanylazantsika. Zay ny asan'ny fanjakana andamina an'izany ary misoroko amin'izany meloha fa tsy rehefa mitranga ataona moa fa zay ny fiainana. Indray mizavatra tsy vitanao, mizavatra atao hoe sendrasendra ve nefa mampitondra tsy maintsy mijery meloha. Nafantatra ary ve zany ny filohan'ny repoblika aminy zany mitodika, nafantatra ve nisy nanao rapport ve tany amin'ny filohan'ny repoblika fa tsy voalohany eny voly sy ireo mpianatra ireo, tsy voalohany eny vola ny paramètre. Misy tatitra an'izany ve ny amin'ny premier ministre dia inona ny natao ary tsy sorohana an'ilay izy mba tsy hitrangano zavatra zao. Zay no mazay ko asan'ny fanjakana anie zany e. Asan'ny fanjakana ny mandamina an'izany ka engany ho voalamin'ny fanjakana ao anatina teny mifanaja, ao anatina teny tony, fa tsy eto amin'ny firenentsika ny anangana teny mandratra, manao teny ohatran'ny sanatriaviko ady tsena fanjakana atao andamina. Iny zay angamba ny amaranantsika n'le resaka crise sociale sy ny zava-mitranga eto amin'ny firenena fa idirako teboka manaraka ny mahakasika an'ilay trano ataonina zay eritreretin'ny fanjakana moa zany ho apetraka eto an-drenivohitra. Manahoana ny fahitanao an'io tetikasa io satria ny arahantsika nahita ny olana nahazo anareo tamin'ny taona 2024 tamany angamba le resaka raharaha somamanina. Ny aloha zany dia tena sady me amin'ny teny an'ilay izy fa mahasaro-piaro mihitsy maninaka antsika ny ohatr'izany. Za zao tam'le hoe resaka miamita matavy dia nieritreritra ohatran'ny mpanao politika rehetrarehetra mba mitady teny manaitra ianao dia hoe ataoko asiako miami, ataoko ohatran'ny miamita matavy. Dia nieritreritra zany hoe resaka mba atao mpanao politika manisinisy ireny daholo. Fa nahita an'ilay plakina projet rehefa avy eo soratra hoe projet présidentiel miami dia tsy mety amiko raha za zany le projet iny ady hevitra iny fa ohatran'ny hitanareo mialatsiny ohatran'ny tamin'izay mbola kely fa nareo moa ankehitriny tsy milalao an'izany intsony ny le milalao kapisily manao joueur dia hoe za Pelé, za Ronaldinho, na manao ady amin'ny zay manao adina kely sarina baobao zay dia sarina mpanao boxe za Cassius Clay tsy nataony nahoany apetraka fotsy zany iny. Za zany tena mahasaro-piaro kely hoe maninona kay tsika no mampimeme kely ohatr'izany, memezany olona anie zany asy fiteny malalanina hoe amboarina beoririka atao mba manara-penitra tsy maninona teny malagasy mazava tsara zany zao ny zavatra atao fa tsy hay nataony nahoany. Zay zany le atoviko ohatran'ny tamin'izay any Ambatona Zaka hoe atao pari Ambatona Zaka dia ohatrany dia tena mieritreritra ny olona hoanina mihitsy fa pari ahoana Ambatona Zaka any zany ana le ozy le fomba lazana azy fa rehefa avy eo hoe mila mitandry ray antsika satria fa eniko izy io tamin'ny roa taona lasa angamba zahay dia tary amin'ny ambassade ny Chine dia hoe miantso an'ireo opérateur sinoa zany fa ohatrany hoe io beoririka iny anaovanareo azy mandalo procédure aloha ve zay ny voalohany. Tsy ho avy indray ny resaka ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna io zany dia manahirana mena mihitsy satria za vao amin'ny parlement na présidence anao na mery anao rehefa amina zavatra misy an'ireo mpanolotsaina sy ny mpanatanteraka dia tsy maintsy misy fipetrarahana fanapahan-kevitra fa lasa mifandona foana, lasa mifandona foana le izy. Zay zany ny ray misy ve zany. Faharoa dia mila mangarahara amin'io resaka manome tombon-dahany be ny vahiny io. Malagasy amin'io tsy ohatran'ireo rahalahintsika afrikanina hafa matetika tonga dia mivantravatra be fa mijery koboka anatiny izy dia mijery fa nisan'ny tsy mataty an'io malagasy soroten'izao zay ny any teniko. Misy mahatsara azy eo miantso ny mpiara-mombon'antoko tsika, miantso ny olona anatsara ny tanànatsika tsika hifanampy amintsika tsisy maharatsy an'izany fa ny fomba anatanterahana azy anisaka an'ireo olon'ireo ianao mety ame tombon-dahany orinasa vahiny ianao anao galerie ngeza be tsara tarehy ianao tsy azo varotana voatabia sy tongolo tsony ny toerana dia anana olana ianao amin'ilay malagasy
zadiny fa 20 isan- ozy ny statistika farany teo a raiky amby 20 isan-jato ka mivelona amin'ny famokarana ny avy any ambanivohitra mivarotra an'ireny vokatra avy any ambanivohitra ireny ary matoa isika tsara zany akory fa zay zava-misy nisan'ny firenena mahatra indrindra eto amin'izao tontolo zao dia ny mponina zany mahantra ao anatin'io fahantrano io le mponina inona zavatra ataonao ho an'ireo mponina mahantra reo fa nao ataonao mirehitra tsara tare ohatry inona ary ty firenentsika ty en terme ny hoe ny fotodrafitra asa sy ny sisa fa tsy misy makany amin'ireo mahantra ireo dia io elanelana me mitombo isan'andro io zany no hita dia ho krizy foana le izy afinaritra iza moa no andeha tsy afinaritra ny olona zany hoe lasa tsara tare le misy téléphérique ery misy an'izao dia miteka na vita tsena avo io zao ny commune ao Beroika izy io fa nanaitry ny olona hoe ataony ravana le teo nefa tamin'ny toerana lazaina tsy azo ananganana teo nananganana ihany mety misy zatra ataony mereo fa milaza vany zany zao ohatra mety imenareo eritony lasa izay le hoe misetra ho an'ny alika amin'ny vovo zao mba te an-tany mihitsy hoe firy rery olona ny volaniditra atao amin'ny mairie tamin'ny alika amin'ny vovo eto aminay ipalika daholo sa diversion fotsiny tamin'ireny satria tamin'ireny ny resaka sena zay na zay hoe ny olona ne na tsy mivadravatra eny aminao manontany zatra be da be hoe inona le izy zay mampitondra raha tezitra amin'izany mipitondra dia ho reraka mihitsy mipitondra raha vao zay ny atao hoe raha fa manontany na mpanohatra izy na tsy mpanohatra dia zay mampoaka an'ilay izy rehefa avy eo satria ireo olon'ireo ao ambadika ao lay ireo mahantra eta be ireo zao tsy miteny hoe andala mangalatra tsy azo atao zany zavatra rarany lalàna zany fa migobona ao anatiny ao jery izy teny minisitra na miteny ny filoham-pirenena tsy mifanoja any amin'ny lara-pahamehany kibonona lara-pahamehany tsy mananasa lara-pahamehantsika Antananarivo ny jiro tsy misy ny rano tsy misy toerana ivarotany olona tsy misy fa asan'ny fanjakana zany tsy zany ny tiafana fanjakana isan'andro eto na tsy tia raha fa tsy mahavita izy hian'ny olona fa rehefa mahavita izy dozy ny olona hoe asan'ny fanjakana zany ia ka efa niresaka an'izay ihany ianao resaka hoe fambolena sy ny fiompiana izay ianao efa ministre ny agriculture ia raha tsika mahita zao hoe miakatra be ny vidim-bary eto amin'ny eto amin'ny firenentsika inona marina mety olana zany amin'ny resaka hoe vidim-bary eto amintsika io raha za manokana dia efa nampoziny io ary nasaiko miteny an'izany dia efa niteny an'izany tapaby-maso eto amin'ny senat hoe jereo tsara fa sady voelingelona dia tokony ny anina ny logistika ran'izao tontolo zao sambo tsy afaka dia mandeha araka izay tokony mahazatra ireny ny firenena tsy dia mazoto loatra ny mandefa ny entany satria tsy fantany izay hitranga mety tsy afaka mamboly ny mpambolany aminy mety betsaka zatra mitranga satria le aretina eo dia mitandrina izy miteny an'izany zany nanaitra anahy tamin'ny teny ny gouverneur amin'ny banque centrale hoe voafehantsika tsara septambra tamin'ny 2020 izy dia tandremy tsara fa feno ihany lay izy satria mety ny ambony tany anatin'ny circuit commercial tany raha vary ny resahana ny hipoky ny olona samy mihinana zay hoan'ny tany an-trano tany tsy mivarotra mihidy daholy ny ena zany ny olona mandeha mividy dia ny eritrerititsika fa abetabe ny any an-tsena any nefa ny olona efa fantatra fa sarotra indrindra ny entana afaratsika ny tato anatiny refona ozy izy ny any antsi-anak'izay ny vary tany any satria tamin'ny fotoan'andro tsy mahazo akory na mandidy vary ary ny olona simba tany ny variny tokony hapakatra 4 taona izy amin'ny hektara 2 taona sy tapany tafiakatra zany tsy ny fanjakana mahakasika indrindra zay resaka social-bahoaka izay rahantsika mahita andriamatoa Rivorakoto vava miazakazaka be ny toedra raha-pirenena amin'izao fotoana izao indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-sosialy sy fikorotana ny etsy fikorotana ny roa fitokoana ny etsy fitokoana ny roa ahoana ny fahitanao ny mahatonga an'izay resaka hoe olana ara-sosialy eto amin'ny tany sy ny firenena izay fanjakana milaza fa anao etsika lehibe amin'ny vary dikan'izay ny opérateur zany janona moramora izy zay mampa-opérateur azy rehefa hiditra anatin'le CEP-ariana anankiray ny fanjakana zany natonga ny taloha hoe désengagement de l'État ao anatin'izany CHS zany ka niverina ny fanjakana anazy zay safidy fanjakana zay hoe alao isika nafatra pétrole nafatra vary tsika nafatra siramamy tsika nafatra menaka tsika
ohatra ny resahako de mijanona ho azy le opérateur hoe ahoana moana andeha nafatra vary nefa ny fanjakana afaka ivarotra vary arivo ny kilao tsisy na inona olazainao raha tsy hoe manana nga fomba ny fanjakana hoe manafara ihany nareo fa fenony fanjakana ny ianareo nefa sarosarotra ihany zany ny fametrahana an'zany aizary zany le izy nakaiza le izy de ho gaga ve tsika ifanometsiniran'ny tanety eto hoe zao fa firy eto Tananarivo eto hoe firy taona isan'andro ny vary ilain'olona eto de raha mahatonga vary 5 na 10 na 10 000 taona ve anao de eritreritra fa afaka hanao régulation an'ny vary eto amin'ny firenetsika lasa any amin'ny lalana tsy falehan'ny eritreretinao akory io rehefa tsy ampy noentinao manitsy an'izay tseny zay zavatra tsotra kely zany ary za de miteny tsy ampy raha ny jery mialoha ny fanjakana raha ny condo mialoha ministère agriculture sy ministère ny commerce hoe manahoana kay marina hoe vory niaraka amin'ny opérateur ve izy fa tsy fantatro rehefa tonga hoe zao le 8000 taona ny resahana tsy fantatro de iza ny omena tsiny fanjakana tsy maintsy ameny olona tsiny am'zany ka zay indrindra mantsy hoe tsika ve zany tsy ho afaka amin'ny resaka fanafarambaro mihitsy tsy azontsika atao ve ny manao karazana resaka hoe famokarana eto continuité de l'état tsika de verina zéro foana ozy izy nareo mpanao gazety verina amindry manomboka départ foana satria ny politika na ataoko hoe ny famokarana zany maharitra zany jereo ny politique agricole tany Europe na tany France 10 taona iny nametrahany an'zany vao tena hita ny vokany isika vao miova ministra indrindra raha vao miova fitondrana fa fanadôly le teo aloha za de tonga mitenao ministra tao fa za manokana aloha de niady tam'zany tsy mampaninina mihitsy hoe ministra ranona nefa nanao an'io tany aloha tany zay ny firenena re olona io ne tsy varotra hoe vidiko io maraina io voatabia arizato de eo amidiko tombony kely de ariva mody de rapisonay amitady tsy zany ny famokarana eny ambany vohatra ary ny fanjakana ny tokony amena zany toetsainy zany ka raha tsy mitojo am'izay tsika efa oviana zao ny déclaration tsika 2020 tsika tokony aloha tena arabary mety tsy tratra napetraka ho tanjony zay fa eny tsika manao tombana hoe atraiza vitatsika inona ny toizatsika mety misy asorinao raha tsy mahomby fa ohatrany tsy mahasamanao an'zany tsika fa de hoe fa dôly le teo aloha fa ohatrany lasa manao fitondrany nga herina jaro mampianina nareo fa ajanony daholo aloha ny azy de amin'ny 2023 zany fanontany ndray hoe neniza ndray politika aniza satria mbola hoavinay fifidianana zay olany eo zany foana ve no fiainatsika azo atao a zany raha varibaritra kely andavanandro fa raha politika afahatsika hoe miarina anatin'zany hoe famokarana tena hoe avita tena ra-tsakafo zany tsika ianao ne manao barazy zany androany anao mitetika an'le izy fa mety afaka 3 taona vao manomboka le izy de ajanonao ve zany le izy fa hoe tsy hoe anao no nanao azy tsy vitany ao fa zany fa hoe ny olona nanomboka azy fahadisoana be zany iny ifandresaka continuité de l'état ihany ianao président de zay indrindra ny rosoko hoe eo am'le resaka continuité de l'état ahoana ny fahitanao ny fomba fiasan'ny fanjakana satria raha nareo zao tamin'ny taona 2014 nanomboka nandray fahefana teo amin'ny fitantanany raha-pirenena na nahoana ny fomba nilalaovanareo an'izay resaka hoe continuité de l'état zay ary manahoana ny fahitanareo any resaka continuité de l'état am'izao fotoana zao ny filohera jaromampianina sy ny fitondrana tam'zany na nandimby ataoko hoe ny raha malaly zany fa tsy fanaratsiana fa zay ny zava-misy ataoko hoe sahirana be ny firenentsika tamin'ny 2014 na tonga filoham-pirenena endrajaromampianina teo amin'ny fitondrana tsy nanaratsy izy an'izy izy fa nanina izy nilatsaka fatany ane fa sahirana be firenena ministre finance tena izy fatany daholo io fa zay mahao amin'ny detany rehefa miditra eo ianao de sady mibatany tsy nety ianao manarina an'iny no mitondra ny hevitra ao anatsarana an'iny zany natonga anay ary politika napetraky ny filoha mihitsy zany tamin'ny communication tsy irehare foana am'zay zavatra rehetrarehetra zay atao aloha ny vahoaka ny tsara azy namezan'ny olona tsiny azy be da be zany zay atsarovan'ny olona azy ankehitriny hoetry aivety tam'zao fa tsy maninona zany zay ny continuité de l'état inona kay ny mamparary am'zany nga ty firenentsika ity teraka tamin'ny 2014 na tamin'ny 2014 de zay zany lasa kolokoloana any amin'ny any anatytsika any jereo tsara fa rehefa mizavatra tokanana am'izao fotoana zao de tonga de ady eo amin'ny Facebook
efa taloha io hoe zay ny nanao an'io, lasa ady nakizy le izy satria ohatran'izay ny kolokoloan'ny mpitondra zany hoe takomy mihitsy satria kosa zao ny antony ny olona nitondra ankehitriny tamin'izy mpanohatra de niezaka mafy tamin'ny seraserany hoe tsy manao nininina mihitsy a filohera jaona mampianana sy fitondrany tsy navita nininina mihitsy reo, tsy manao ninininy reo, mpangalatra fotsiny reo, efa tsy marina le izy de tsy hoe normal fa de mitoy zany le izy hoe raha misy zavatra natomboka io zao io arabe ngezabe eo manodidina ny Tananarivo io filohera jaona mampianana nanao ny resaka tamin'ny Union Européenne ny fanaovana an'io tamin'ny fotoan'andro ary ny olona miasa raha mahazo reportage nareo ny ministère ny aménagement territoire na ny travaux publics zahatra toirinany toko ny négociation financière ny sisa amatonany de ny fanamboarana azy mbola amatonany de olokoana ary ve io arabe io mezan'ny olona eo ianao ary zay indrindra no manahirana lasa ohatrany hoe zay ny culture zay zany ny kolotsaina atao eto amin'ny firenena hoe tsy nisy tsony ny zavatra teo aloha tsy nisy ahoana fanjakana ne atao ifanoy raha zany le firenentsika zay lazaiko teo de miverina foana ve zany ianao mbola tsy naheno ny zay ary tsy naheno filoha rajaonary mampianina naheno anay hoe zany foana ny atao firesaka za mame ohatra foana io le bâtiment be ny semady teo amin'ny 67 hectares io tonga enim-bolana ministra tao ho tokanana io de za ve de hiteny hoe izy aloha parazara ve tsy parazara fa ny semady somary mangamanga zay ny endry ny tranony sy ny sisa fa tsy hoe nylokon-drakoto vao mangamanga akory le izy de natsoky ny ministra tamin'izany satria fantatro tsara fantatry ireo mpiasy ireo fantatry manodidina fa efa natomboka roa taona lasa io tamin'ny andron'ny transition tonga atao ministra Reboza tamin'izany satria anisany mba nanao an'izany keo izy tamin'ny fotoan'andro ary voninahitra ho an'ny malagasy ho an'ny firenentsika amiko a zany nanasana azy hoe andao ry zalahy fa io a reharehantsika inona kay zany eneny io fihavanana sy firaisan-kina davintsika isan'andro fa tsy anangana rindrina hoe zay zao mitondra fainareo a dia fakofako miaratsiana fitenenana ohatrany hoe fakofako daholo ny zatra ataonareo de rehefa aveo ny olona mijery tokana am'izao le filoham-pirenena de mampalahelo de zay ny ady varitra eto amintsika satria zay ny fomba anaovan'ny zareo serasera efa nalefa le asa ery de hoe alefa fanondrony fa maninona ke manao an'izany zay ny lazaiko hoe tonga ny filohera-jaona mampianana tamin'ny 2014 fatany tsara hoe aiza isika matoa izy ny latsaka matoa izy anao propagande matoa izy anao programa de anarina an'izay matoa izy lany a de manana vina anarenana an'izay zany izy lany izy tamin'ny 2014 nanarina an'izany izy roa taona fa tsy ho lany andro akory anenjika ny olona nitondra teo aloha tsisy izy ny olona nandositra teo tamin'ny président Irajoro mampianana lany iza koe tsy afaka mipetraka eto amin'ity firenena ity satria tsy zany ny kolotsaina nitondrana teto ifanenjika hoe ny mpitondra teo aloha anao enao ne rapitsy ho mpitondra teo aloha ihany keo de zay ve ny kolokolotsika eto amin'ity firenentsika ity ka tonga any amina zavatra hoe na fitokanana azadino ane ho afa mba hitako tany amin'ny Facebook tany zay de nafinaritra ny fomba fitenen'ny olona hoe tsy ilaina dokadokafa isan'andro zany ny fanjakana eo amin'ny asa izay vitany fa toy ny ohatran'ny olona mitehaka gaby ianao gaby le fangala-mbola eny amin'ny banky natao asan'ny fanjakana ane io hoe mahay makasitraka ianao rehefa misy zatra tsara vita makasitraka amin'ny filoham-pirenena ianao makasitraka amin'ny ministra ianao fa tsy lana dery isan'andro zany ary zay a tazonareo tsara tamin'ny filoherana zao mampianana sy izay manodidina azy tao a tsy ila doka sy anina isan'andro indrindra manaratsy olona amin'ny zavatra asany raha manao na orehare aéroportny tsika eo Ivato tany Nosy-be natomboka io misy zatra tsy vita natao nefa aveo zaho a ny finoko a de mahafinaritra mampitombo ny fihavanana eto amin'ny firenena mampitony vahoaka zay hoentina mahita fitondram-panjakana fandimby-toerana indrindra fa amin'ny alalany fomba demokratika fifidianana ny tsy mifanenjika ianao ny lany ataoviny asanao misy tsy mety tao de areno ianao matoa lany zany a manana programa tsaratsara koa ianao de alefaso ary le izy de ho tsarainy andray afaka taona vitsivitsy fa raha ohatra ianao hitodika eny arina foana tadidiko foana ny teny ngarajaro mampianana amin'io ianao zany hitondra tobila de hijery retroviseur foana fa tsy any alohanao ny jerenao
lasany akady nefa ranao. Efa filoham-panjakana ianao Andriamatoa Rivorakoto vao ianareo ihany koa nitondra tamin'ny taona 2024 ny zavatra tsy afaka kosehana eto amin'ny tantaran'ny firenena ny hetsiky ny solombavam-bahoaka 7/70 teo amin'ny kianjany 13 May navaivay ny fanakanana nahazo ny fitondrana ny tantanareo tamin'izay fotoana izay manahoana ny fahitanao an'izay resaka hoe fametrahana ny demokrasia eto amin'ny firenena satria azadiny fa tamin'izay fotoana izay koa nisy ny hetsika sy fahafatesan'olona teny an-toerana manahoana ihany koa ny fahitanareo any fomba fitazoman'ny mpitandron'ny filaminana ny andraikitra ina ihany koa ny sofa eto amin'ny MBS tsika azonao ngamba sy azon'ny mpieno atsika ny zay teniko zay ary mampatsiahy fotsiny fa ny préfet ny Antananarivo lehibe ny gendarme eto Antananarivo lehibe ny gendarme ny comgène ny resahako reo tompony andraikitra ambony teo anatin'ny mpitandron'ny filaminana efa reo ihany teo. Inona nataonay tamin'ny 2018? Inona nataon'ireo olon'ireo? Namela ny olona hiteny ny alahelo zay tsy mety. Nizakainy zany. Nafantatray rehefa mizatra tokony nataon'ny mpitandron'ny filaminana. Ny ainanay zany ao ambany tohatra hiditra amin'ny braoko ny tonga ny gréviste anidy ny Sénat androka ny Arakoto vao satria tsy tody teny avoloa aloha izy. Tompona andraikitra ambony eto amin'ny faritany Antananarivo amin'izao fotoana izao no mitondra andeha anidy ny ministère ny agriculture sy ireo ministère rehetrarehetra reo. Mitondra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao no nanao sinto mahery saika nandratra ny sénateur anankiray tery Ampefoloha. Fa tsy nanetsika ny akikeliny ny mpitandro filaminana fa alao fa fahalalahana zao. Maneho ny heviny ny olona. Finna ny ova amin'izao fotoana izao. Fa inona ny ataon'ny olona amin'izao fotoana izao? Maneho ny heviny izy. Dikan'izany ny mpitondra eo ambony ny baiko an'ireo olona ireo ny ova. Ny ova zany ny eritreriny zay ny tiako atonavana. Amiko raha zaho manokana dia miena zany reo ataoko hoe tombo ny ara-demokrasia zay efa dingana vitan'ny fitondram-panjakana. Zay ny tandrovanay tamin'ny 2018 zany tsy hanomezan'ny président Rajaorimampianina ny baiko mahitsy an'ireo ataoko hoe ny force sy ny sisy ireo tamin'izany. Manana fahefana feno olona lany ny vahoakana izy tamin'izany. Fa ny fitsonjovana an'izay fahalalahany efa navelany izay hoe potehana amin'ny hevitra tsy mitovy. Ka hanaovana herisetra na sanatria ho faty olona na ho fandrobana ohatra tamin'ny 2009 indray nitranga eto amin'ny firenena. Nalaim-panahy zahay, tsorona zany. Ianao ve filoham-pirenena lany tamin'ny alalan'ny fifidianana zao no ahongan'olona fotsiny zao? Ary efa nite misy ny filoha tamin'ireny fa coup d'état institutionnel ny ty. Raha rehefa napaka-hevitra ny raisy ny HCC reny. Fa nandefitra ny Rajaorimampianina teo amin'ny laon'ireo hoe fahafahana fototra teto amin'ny firenena, fahafahana miteny, fahafahana manakina. Efa nisy ny ohatra ho aly voalazako teo. Zany ve ho fahafahana nandeha hiakadapa ianao andeha anidiny olona, nandroaka ny olona. Samy malala zay nataony, samy mieritreritra zay nataony tany. Fa zay ny tandremana mantsy rehefa manao politika. Zany mba mezako kely amin'ny nga-préfet mialatsiny fa général ambony ary za dia ny aina izay sizy mihitsy no resaka ny zatra nantaniko azy dia tsotra kely navaliny ahy. Monsieur le président, olona maneho ny hevindreo tsy tokony ravahantsika zany eo amin'ny 13 Mai. Ai, dia nanginy zay. Nanginy zay. Olona nanontany filoha Rajaorimampianina dia ozy izy arivo raha mbola zany eto. Izy zany dia tsy hanaotry zany fa hiverina 2009 tsika. Hiverina 2002 tsika. Dia nakaiza ny firenentsika. Dia nakaiza daholo ireo mba matematesatsika mba hanamafisana an'izany fahalalahana. Tsy fanarahan-dalàna akory fa ny fahalalahana. Maneho hevitra zany. Reny natao tany am-Paramany reny. Efa mihoatra ane reny. Aloha samy nitadidy zay nataony daholo fa mitondra ry zareo amin'izao fotoana izao. Ohatrany tsy mataty an'ireny voatenenin'ny olona dia lasa zavatra hafa mihitsy. Mafy amin'ny mpitondra io mila fanetretena io, mila fitiavan-tanindrazana io, mila homme d'État io. Satria anao mieritreritra foana manana fahefana dia
lasa le amponao no entinao hoe za ve manam-pahefana, za ve ministra, za ve filoham-pirenena, za ve premier ministra, de asahinareo no miteny oh sarotra raha vao zay. Eo am'le resaka fifandraisan'ny hoe filoham-pirenena na filohan'androm-panjakana satria raha ny zavatra misy teny Akanja mantsy Andriamatoa Rivorakoto vao de ministra anankitelo mihitsy no ndray midina iny Akanja manome toromarika mpitandro ny filaminana mety manahoana ny fahitanao an'izay zavatra zay. Tsy de fahita loatra. Tsy de fahita fa za moa tsy spécialiste akory fa tsy de mahita loatra aloha na eran-tany zany na teto amintsika no toy ireny fa zay zany ny fomba eritreretin zareo fa mahomby kokoa. Tsy de manazana firy fa raha za manokana aloha zany de manaitra reny. Manaitra reny satria ny ministra ny poste politique mbola namafy an'izany ny seky tamina sehatra hafa hoe efa retraité izy ka maninona izy no satria ny zareo to ohatran'izay ono toka ono fa za tsy hiditra am'izay fa de hoe poste politique ka aninoneny ny politique andeha hibaiko ny aneny afaka mipampipita ny baiko fa misy manana andraikitra amin'izany. Zay ny amiko le hoe tandremana kely ihany ty resaka centralisation ty satria marina hoe présidence moa présidence ihany mampivady resaka fa manaitra za fampitondra de mijery ihany koa mampandinika politika sy zay mba kely fantatro de manahirana foana ny hoe ny présidence foana ve zany mandamina zavatra rehetra fa izy amin'ny ministre tsy mampaninona hoe tonga ny titular ny directeur ny communication ny présidence andamina raha tafaraka tamin'ny ministre izy na zay misolo tena na raha tsy afaka ministre de izy amin'ny misolo tenan'le ministre satria zay ny référence ny olona fa raha ohatra mivangongo amina sehatra anankiray institution anankiray daholo ny zavatra rehetrarehetra mahana ny olana eto manana ny paramètre de any amin'ny présidence zany ary de présidence zany de mipetraka ao amin'ny birao zany ny ministre na mandeha isaka sabotsy ery Ambojatovo zany ny ministre mety manahirana zany fitatanandraraha zany mety mahatonga ny olona mametraka fanontaniana be da be amin'izao fotoana zao miresaka décentralisation. Indrindra mantsy hoe zay fahitanao an'le resaka hoe décentralisation effective zay hoe manahoana ny fahitanao an'ilay satria ianao zao tao amin'ny Sénat misy ny fanenana ny isan'ny Sénat ny any amin'ny faritra koa hatramin'izao mbola misy tsy voatendry ny lehibe ny faritra sasatsasany ny gouverneur ny tiako resahana eto manahoana ny fahitanao an'izay hoe mety inona no fiatraikany zay resaka décentralisation zay eto amintsika raha io fomba fitantanana ny firenena. Décentralisation tena mitaky fifidianana atao koa anisan'ny lesoka sahako miteny an'izany anisan'ny ataoko hoe vary mangatsika napetraky ny tamin'izay nitondra tsy nahavitanay ny fifidianana tany amin'ny faritra. Io ny tena amiko io ny base n'le décentralisation satria rehefa voafidiny any misy lehibe ny faritra any de misy andreo conseillers régionaux faritany mbola tsy de miresaka loatra nefa io ny anaty lalànao tokony isy reo zay fahasahina manao an'izay ny mampiseho ny fahasahinao fa hoany amin'izay fitsinjaram-pahefana zay ianao fa tsy ho setrasetra fotsiny lasa tsy afaka tamin'izay nitondra de nitandremana ny ataoko hoe ny eo amin'ny lafin'ny arabola satria tsy voapetraka izay rafitra zay dia atonontonony teniny zany ny ataoko hoe ny transfert financier nakany amin'ilay faritra satria tsisy mijery sao de sarotra be sisa tsy andraikiko manokana moa izy fa mba mijery anina zao ampitombonao le vola any menao vola be da be ny gouverneur iza kay no minaramaso an'izany vola mpanjakana za tsy miteny hoe mangalatra le olona tsy any resaka fa ny principe fitondrana fanjakana manahirana ny mpijery zany ary manahirana ny olona tsy zany ny tokony hovaly teny hoe fa mitombo avy roa eny ny volamena ny gouverneur rehefa rapitsy raha afaka pitsy ka mizahatra mitranga de ahoana no tenenanao ka io mampalahelo foana eto amintsika satria ny décentralisation de lasa resaka politika rehefa sahirakina satria maninona moa ny any amin'ny faritra ny tena mitady an'io de hitany hoe lavitra loatra le fanjakana lavitra loatra ny fanapahan-kevitra io na miakatra na midina anao budget anao tena fantatrao ve ny zavatra ilainy ny any faritra anosy ohatra ny olona any ny malala azy zay zany le teny miakatra ho fampiarahana io
fampidiniana eo ka ampy fe zay tsy ampy zay satria na le rafitra any ary samy reo le teknisianina ngezabe any ministère finance reny matahotra an'io zany mahatonga an'ireny hoe enina de risy torina ary any amin'ny région risy torina ohatra région ny aloatra zao ary nrehetrarehetra zany raha ny tokony ho izy de alefa ny an'be kitapo-bola be am-panjakana ny trésorier général zay vao averina indraindray herintaona tsy miverina mety indresaka zany tany amin'ny any amin'ny parlementaire fa tsy mety tafavoaka satria sady samy miresaka an'izy politiquement fa ry am'le technicienne hoe mba nahirana zany tsy mitsangana akory ny conseil régionaux de ahoana no anaovanareo an'zany mandidy manapaka fotsiny eo ve zany la mpanatateraka zay tsy azo atao amin'ny lafiny république démocratique zay safidy ny ohatrany antsika zao hoe isy parlement misy an'zany président chef de région voafidy zany de misy ny conseil régionaux satria ireo le olona fampifeh milafiny fitantanana fa tsy hoe zay tiako ohatran'ny resahako teo ny mera de zay ndraindray izy somary manakorotana kely satria misy tsy vidikevitra ataoko hoe fomba fampandehanan-draharaha reny fa tsy zay ny tsy anekenan'le fototra ko izy hoe décentralisation miankina amin'ny fanjakana zay no mahatonga na le nyteny teo hoe mijery ny vome tsy manamaivana an'le zatra mitrangany amin'ny province akory fa miazakazaka ny ray avion andeha andamina any amin'ilay toerana anankiray rehefa misy manahirana na tsy manahirana ary fa zavatra andavanandro satria samy mahalala fa tsy ampy mbola tsy ampy ny rafitra fampifehezana ara-dalàna any amin'ireny toeran'ireny de mahatonga ny olona ianao ne raha fa tena miresaka amin'ireny le tompona andraikitra ambony ao amin'ny trésor na ao amin'ny zalahy directeur ny dépense publique sy ny sisa de ho anao mahita hoe tsy mifanojo amin'izay lalàna napetrakitsika momba ny décentralisation budgétaire ny décision politique am'ireny fanomezam-bola any amin'ireny faritra ireny fa de baiko moa ny azo de manao ny olona fa mijery any izy hoe raha misy ty ny aloha aloha jerena ihany fa sao de zay indray ny tratra farany eto mety ho zany reny bourse reny angamba de fa maninona tsy nefa miny manao an'zany lalàna zany maninona raha hovana raha ohatra ka ia alohan'ny tena maraparana antsika an'ilay resaka angamba satria mbola misy fanontaniana anakory tiako apetraka amin'ny président tsetsatsesa tsy atry ty fanontaniana ty hoe isananakianana mafy anareo ihany koa tamin'ny fotoan'androny ny resaka kolokolo hoe feno kolokolo ny tao andapa tamin'izany fotoana zany isan'ny niarantsika reta moa ny fisamborana ny ramatoa Claudine raha zay mamonjy mbola rajona mbola any amponja ihany koa amin'izao fotoana zao fahitanareo ny fifehezan'ny fanjakana ny atao hoe kolikoly ny fahitanareo ihany koa ny fangaraharaha ny asa-panjakana amin'izao fotoana zao indrindra fa ny ao an-dapa eny mivoizina be da be moa zany hoe ny ao an-dapa ao amin'ny filoha mihitsy azadiny fa le anabavinay Claudine ne tamin'ny fotoana ny andro rajonary mampianina no nijerevana azy araky ny lalàny fa tsy tiany olona resahana zany nanahirana anay zany teo amin'ny lafiny fiainana satria tena namanay HVM mihitsy iny lasa nanahirakirana mihitsy mandrakandroany fa mihinana tsy mba resahana zany ezaka lehibe nataon'ny filoha zany tamin'izany fotoana zany tenenina foana mantsy hoe mpanolotsaina an'io hoe zao ino zao ino zao ino zao zay tao anatiny ndray de hoe dry ary naninona ary izy io no samborina mbola avelo ndray mandeha ty nakany fianaratsoa taorinany namonjanany tany Maurice tsapiteny madame Claudine tamin'izay de nakany anana lafiny politika nazava amin'ny olona misy inona de ozy izy le rangaly fa volazako iny mandeha ty ozy le rangaly lehibe zay tena manahirana ozy ty fitondranareo ty président Rakotovao tamin'ny anay taloha izy moa le lazainao taloha mialatsiny fa taloha zany de teneniko tamin'ny any Arema ozy na mpamafantranonay ary tsy azo gadraina rehefa namana de namana arovana ozy mety nety zany fa mirosotsika tsy kelikely any amin'izany fanjakana tandalàna tsy kelikely ozy tsy misy tonga lafatra fanjakana zao ve ary sy ny fanjakana rapitso sy raha afaka pitso zay ifandimby de laza fa aresy tanteraka an'izany na ny ao an-trano na ny any ivelany mandroso am'izany ianao izaka iny nametraka an'ireo système ny anticorruption reo
Mampianina sy ny fitondrana tamin'izany fotoana zany e nametraka an'ireo hoe fasahiny zany tsy fantatra na iza no saroman'ireo zao ny porofon'le izy to za ihany ny tena saroma voasaronao aloha za tsy miditra ny raha-pitsarana za demokraty ah manaja ny rafitra rehetrarehetra fa ny zava-misy aloha de tazana am'zany le izy ka dia tsy resahana zany fa rian'ny resahana ozy ahy hoe moramora ihany fa indrindra mpitondra samy manao ezaka manao dingana ho any am'zany firenena miala ao anatin'izany kolokolo fa mampahantra atsika zany any amin'ny fitiavatena namana ihany mahazo ny rehetrarehetra namana ihany politisation ny administration sisa tsy maintsy enina de nany rideau ary de tsy maintsy le lokon'le mpitondra ihany fa raha tsy zany a roana le dafy tao iainana zao zany fa tsy zany mamorona an'zany hoe asolo nefa le toeram-piasana mikarakara rano very zalahy ho menamena sa ho maitsomaitso rano maitso zany efa manahirana be mijery azy fa maninona maitsomaitso ny rano asolo io rideau nareo fa mangamanga mba alaiko ohatra foana zay satria mba za mahafantatra le olona zany de sina ny any lamy zany fa soloa raha misy vola hoe fa zay a zay ny kolokolo ao ambadiky le izy eo ka ozy aho hoe tsy tanteraka tamin'ny fitondran'ny Rajaorimampianina naniezaka natao mety misy olo atao manakaiky azy mety misy olo nanaroatra azy tany ambadimbadika tany iza ny asa ijoro androano a mijoro androano hoe nenay a de madio tanteraka tsisy nininao fa ny olona no mijery ary olona io iteny olona io fa tsy azo ary zay ny mafy am'izao fotoana zao vo miatsika ianao de tso de mivoaka erany zao mety misy marina misy mampitombo resaka kely zay mpanao politika mba manatavitavy resaka izy fitenenana fa misy marina ao anatin'le zavatra mitranga de sahirana ianao a ka alo raha za zany de aleo manao an'izay hoe misy rapport tonga de hoe eto zany nydingana vitatsika a tia ny tanjona napetrakytsika fa raha androany ianao hoe averiko nay mandeha zay ny amalikany hoe tamin'ny anareo risirosy nisy tao fa tsy nyrehetrarehetra mibetsaka taminay a de niezaka hiady tam'zany na ny tenanao zao na za zao ary de maniezaka ihany hoe hiady am'zany mba tsy hoe rehefa miala ministra na miala président de fa ezaka zany eo amin'ny firenena fa ny olona mitondra averiko ny mandeha zay teniko zay zany ny any enjehanao ny olona de ho anotaninanao ndray rapitso iny maraparana ny resaka tsika président idirako farany le resaka fiainana antoko an'ny HVM ianao moa zany mpikambana ao anatin'ny antoko HVM ny tiako anotaniana hoe mety manahoana ny fiainany antoko zany manoloana satria misy dingana olo alovana eto amin'ny firenena amin'ny taona 3 ny fanontaniana mipetraka ihany keo satria isan'ny voaka gazety nazo gazety lainona be mihitsy nareo tamin'ny taoriny ny passation na ny famindram-pahefana hoe verseza tanteraka ny HVM tsy tazana tableau tsony eo amin'ny resaka politika mety manahoana zany ny hoaviny zay antoko HVM zay ina ihany koa ny dingana manahoana ihany koa ny fifandraisanareo amin'ireo maso ivo na sehatra iraisam-pirenena le fitenenana moa tsy fita tableau tsony de izy mitovy am'le resakantsika voalohany teo satria amin'ny olona rehefa tsy mitondra itsony de tokony mangina tsy miteny ninina tsony tsy mandray anjara amin'ny fiainan'ny firenena zay tsy ohatr' zany ny HVM tsy ohatr' zany tsy zany namoronana an'io tamin'ny 2014 efa fantatra nefa ho avy fotoana tsy eo amin'ny fitondrana tsony ianao raha zany noeritreretina hoe nga Rajaorimampianina ve lany tamin'ny 2013 nanomboka nitondra 2014 de eritreritra zany hoe de sanatria ny fahafatesana sanatria afaka fa eo ela velona izy tsisy misy olona mieritreritra an'zany zany hoe nidikan'izay zany tsy maintsy ho tonga amin'ny fotoana ialanao eo fitondrana fa tsy milaza zany hoe mijanona treo fiainana ara-politika anao rehefa mbola amen'Andriamanitra tanjaka ara-tsaina sy ara-batana ianao fa mafy mitazona an'izay satria misy manodidina anao misy makeo aminao satria manam-pahefana ianao eritreretiny fa afaka mame tombontsoa anazy ianao de mitangorona aminazy ianao fa rehefa resy ianao ny ainanay zany mety ny ainany hafa koa zany maro ny tsy hitanao tsony mivily lalana tsy mandray telefonina tsony sinsisa ao anatin'izany ny HVM tsy olozan'zany mihitsy tsy eto Madagasikara rery zany zay ny mbola ataoko hoe fahalemeny ny mpanao politika zay
satria mieritreritra fa zay ihany ny arahana marina fa misy tombontsoa iarahana anatin'ny fanaovana politika ary ny fanaovana politika de hitondra me tsara velatsiny ny mpanao politika milaza fa zay de manao politika fa zay tsy mametritritra hitondra zany dikan'izany ny HVM de mieritreritra foana fa tsy maintsy ho avy ny fotoana zay sitraky ny mponiny vahoaka fa ho avy ny fotoana anehoanay ny hevitray andatsahanay an'izay filohanay hitarika anay am'izany fivitianana zany ho avy ny 2023 efa elo zay nilaza an'izany fa hiatrika an'izany zay ny objectif zay fomba natanterahana azy de ny andalana manamafy an'izany zay tsy mamenatra anay zany raha matezitra mpitondro ve za de inona ary zay zany andeha hiteny hoe zay ry zalahy de alohany amin'ny l'an 2100 zany 2100 afaka zato taona vao eritreritra fa sao de tezitra nareo raha miteny zay hoe ilatsaka am 2023 ny rehefa lany vahoaka ianao mitondra eo de efa fantatrao na moka bulldozer ianao na moka tanky ianao na moka inona tsy maintsy ho avy ny fotoana miala fitondraninao inona ny amoahana iady am'izany rehefa nisafidy ny vahoaka de manaja tena tsy zany ve ny tamy 2018 na inona zavatra nanahirana teto manaja tena ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena fa averiny mandeha ny mpanao politika na miaraka amin'ny hafa izy na mandeha mitokana izy de samy mitady hitondra firenena satria manana ny projet sosialina izy manana ny viny izy eritreretiny hoe mety mahasoa an'ity firenena ity ko andreseny lahatra anireo vahoaka ireo amin'ny fotoana an'izany tsisy mahadiso ny mpanao politika zany joro zao amin'ny HVM mpanohatra inona ke fahadisoana era mijoro zay mandeha hoe zao zany ty fanarany ity de isy ho tezitra be indray hoe ino zany nga lasa mpanohatra be mihitsy ny HVM efa hatramin'ny 2018 ny zay voresy ny filohanay de hoe zay de mijoro ho mpanohatra inona zany firenena demokratika tsisy mpanohatra zany lasa misy nonsense zany ozy izy fitenenana tenenina mafany io RTM sy TVM io inona ny zava-misy zao mety ho tezitra indray ho ary zareo mahainao zany tengo za fa io ny zava-misy arika io raha malala io hidina ny radio tsy za zao mahatsiaro an'le tam'le inga eran'zareo mampianana nanao an'le hoe fitaombita reny ny tatitra nataony tamin'ny firenena zay nampiavaka mihitsy satria isan-kerinandro ve le filoha miresaka ny zavatra mety manahirana ny zavatra fanontaniana alefan'ny olona de valian'le filoha inona nanaovana azy nanaovana an'le tovolahy kely anankiray hoe tsy maleo sampona fa tsy nanidy an'le tsy nidina akory le toerana nanao an'izany ireo ve de eritreretina hoe de tsy mba maniringelina ny saina hoe inona ary zao ty toetsainy ity filoham-pirenenana io tsy manompaniza an'iza tsy manenjika toko tsy manenjika fivavahana tsy manenjika filoham-pirenena milaza ny politika hitondrany an'izao ny olana eto amin'ny firenena ny zavatra mety hiandry antsika rapitso de manao ihany koa izy satria izy manana mivinana petra ny fisandratana de miresaka an'le izy de nanaovana toetrana tsy mendrika toy ireny fihinana natao nitoy ihany ngiara-jao ary mampianina satria zay ny andraikiny fa tsy nandeha nananganady izy any am'le olona fantatra ne ny olona mampanao an'le izy ary tsy miafina le olona satria tsy miafina izy satria tsy mampiororo ny olona tsy mitovy hevitra akory zay tam'izany inona ny efenana fa ianao ve de laza na izy na zahay hoe de inona reto ataon'reto olony reto de mahafinaritra ve reny izy anie tsy lehibe ny HVM fa filoham-pirenena fa hoe ahoana kosa ary ty fandarana ny HVM isan-kerinandro ty zavatra hafa indray zay fa filoham-pirenena io miteny io de andeha anaovanao anina be da be de mety hoe fa niotry reny ny ekena za ianao za tsy resaka le teo amin'ny 13 mai le 73 député fa betsaka ny azo resahana am'ireny fa eo am'le fifandraisanareo amin'ny any ivelany tiako antanina farany hoe manahoana ny fifandraisanareo zany am'ireo ambassadeur sy ny toka manontany hevitra aminay izy mizahatra mitrango zao za de mba manontany izy hoe ahoana ty inona ny hevitrareo ahoana nareo HVM ahoana ny fiarahanareo am'ireo RMDM ny panorama ahoana ny fiarahanareo amin'ny
i filoha Ravalomana na sy am'ireo acteur politika hafa mety hafa koa mety misy olona antaniny fa nisany antaniny koa zany zahay mety manontany amin'ny filoha Rajaorimampiana izy manontany anay totoerana eto izy dia fiainana demokratika daholo zany izy tsy hiditra amin'ny raha tokantrano fa mba ahafahany manao an'le analyse global zay indrindrany hoe de mba mieno izy mieno fitondram-panjakana izy fa mieno mpanohatra ihany koa izy de ho andeha roany eto amin'ny firenena zany izy fa hoe miresaka amin'ny ringiara-koto vao ary zay mety amaranantsika amin'ny rahalahy azy hoe zay no zay hoe ty fananganana fankahalana fanaovana politika ity de manahirana mihitsy eto amintsika satria de misy namana zao de mpiara-mianatra zao de tsy mahasahy mihitsy miresaka amin'ny tena fa ahoana ty tena maty zay raha hitahitana zalahy miresaka aminareo za nefa de milaza anareo raha tsy efa voalazako teo fa tamin'izaho ministra betsaka ny tonga teo amin'ny namana manao ny asany andavanandro izy tsy ministra tsony izy de mba mijery sinsisy ino tsy nafenina mihitsy fa miditra amin'ny birao raisy protocole satria mba ancien ministre manamana ihany koa mpiara-mianatra fa zao zay foana marina sa tsy marina oka raha-koto vao oka ranona fa zay ne raha vao hita zany ve nataotsika eto amin'ny firenena anangana hevitra fankahalana ny masoandro ane tsy natao iletika foana fa rehefa miala ny tonga alina ny andro de aveo maraina ny andro Iny ary teny famaranana ary mezan'Andriamatoa Rivarakoto vao niafatra ho an'ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy. De zay ozy politika tsy atao fandrafiana akory. Tsy hitovy foana ny hevitra. Ary tsy tsara zany hoe hitovy hevitra daholo. Ny hevitra tsy maintsy hitovizantsika dia ny tombontsoa ambonin'ny firenena ary indrindra mikatsaka ny mahasoa an'ireo malagasy maro anisy ireo. Tsika rehetrarehetra zany anatin'izay. Zay ny tanjona. Mety misy tsy havitany eny anelanelaneny. Mety misy latsaka eny anelanelaneny. Fa raha zay no tanjona de mialy ty fifankahalana sy fandratrana eto amin'ny firenena ity. Tsy manandrana izy fa zavatra nijoroanay zany ary ataoko hoe ny fampikolokoloanay mihitsy tao anatin'ny antoko misy anay na anisan'ny tanora indrindra ary ny antokonay de anatina foto-kevitra foana zay fa tsy babo olona akory. Satria samy mety diso daholo. Samy tokony malala mieno daholo tokony tsy ho tezitra ampo am'izay resaka tsy mitovy amin'ny hevitra ao. Indrindra zay de averiko zay ngamba ny teniko hoe amiko ny fanjakana de atao andamina. Za de manao antsoavan'izay mihitsy. Atao andamina ny fanjakana fa tsy atao ifandrafy eto akory tsika. Ka anjaratsika aza miandry ny tsika ve de hiandry foana ny any velany. Rehefa ny mpiray tanindrazana aminao ve nampanao politika tsy mitovy hevitra aminao izy miteny hoe mila fitondrana mangarahara de ho ataonao mpamadika sy tia tanindrazana fa rehefa ny vahiny no miteny de miara-mangina isika. Hoe tokony fialantsika zany. Fa de masina ny tanindrazantsika. Iny ary mankasitraka anao Andriamatoa Rivarakoto vao nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandaharana ity mbola veriko ihany fa tety amin'ny trano fonenany moa zany no nanatanterahana ity fandaharana androany ity tsara veriko ihany fa Andriamatoa Rivarakoto vao dia filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha efa filoham-panjakana ihany koa izy tamin'ny taona 2024 ary efa nitazona andraikitra ho ministra teto amin'ny tany sy ny firenena. Ankasitrahana ireo teknisiana nandrindra ny sary napita ny feo tany tokantrano tany isorana ihany koa ianao nanaraka ny resadresaka ny fanaovana faranteto veloma toko.